Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sady manonona sady ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia izany fiadanan'i Jesosy izay fiadanan'i Jesosy mihoatra ny fahalalana rehetra no anapaka ao anatin'ny fontsika ny fanahintsika amin'ity androany ity indray. Dia Jesosy koa no hiazona amin'izao fotoana izao dia hiaraka hanomboka ny fotoantsika dia hovakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy fahavalo. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Dia rehefa hitantsika ilay izy dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Dia hanomboka amin'ny fotoantsika dia ndaontsika hiara-hitsangana sady hisaotra ny tompo noho ny amin'izao fotoana izao noho ny fahatongavana eto dia efa hisaorantsika ny tompo izany. Ka na inona zavatra hoe ny se-passé talohan'ny nahatongavanao teto na teny an-dalana tany na inona mety hoe tsy fahasalamana na inona zavatra miseho dia izao ozy ny ten'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia andao samy hanandrana ny vavantsika hiara hivavaka arany. Misaotra anao izay Andriamanitra rainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia nitantananao ny dianay tsiraray avy tonga eto indray androany. Misaotra sady amin'ny fanatrehanao ao anatin'ny finoana izany ary inonay marina satria ianao nefa niteny hoe naiza izay angonan'androna telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Misaotra noho izany fanatrehanao izany. Misaotra satria ianao nefa nelo lalana anay, ny fitiavanao nefa nelo lalana anay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra satria tsy niandry anay ianao hoe ho tsara izay na niandry anay ianao hoe hanao soa izay na niandry anay ianao hoe hanao hibebaka izay vao nitianay ianao fa na dia mbola ratsy ary izay na dia tsy mendrika ary izay Jesosy dia efa ny fitiavanao nefa nelo lalana anay sahady. Misaotra fa ianao dia melo lalana anay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra noho ny fanahinao masina izay mitarika anay hanantona anao satria tsy mahay manantona anao izay raha tsy efa nitarihan'ny fanahinao masina. Misaotra noho ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana omenao anay. Misaotra satria tsy mijery anay ianao amin'ny mahazay anay fa hoy ianao hoe izay manantona tsy mba ho lavaka dia indreto indray izahay manantona anao. Matsiaro tsy mahavonjy teny izahay, matsiaro izay fa tsinitsinina raha toa ka misaraka aminao ary ianao mihitsy Jesosy nefa niteny hoe tsy mahefa na inona koa izay raha misaraka aminao. Marina izany teninao izany ary indreto izay nitototo eto aminao indray ary raha tonga eto izay androany tsy hoe faly hifankahita fotsiny, tsy hoe sanatria anao amin'ny fombafomba na fahazarana. Jesosy ry ianao no ivon'izao fahatongavana izao, ianao no ivon'izao fivoriana izao dia mangataka sady izay ny fanahinao masina hiasa amin'ny tsirairay avy eto androany. Hampanginy Jesosy izay rehetra feo mety mangalatra ny fifatohanay, izay rehetra feo manembatsembana ny feonanay aminao. Faoka izay rehetra tonga eto androany tena hatsapan'izay fanatrehanao izay, hatsapany ny fanotronanao anay tsirairay avy ka tsy takan'izay hidirana eto ny voana eto androany fa samy handray anjara ny fahasoavanao, say amindray anjara ny fitahinao. Ka izay reradreraka androany Jesosy ianao no manafihery azy. Izay rehetra manana mety tsy fahasalamana dia ianao no hitondra fanasitranana eto androany. Izay rehetra misy fahakiviana ianao no misy ny fampaherezana Jesosy eo ao aminao ny zavatra rehetra. Ka na inona programan'ny satana nembatsembanana n'izao fotoana izao dia didina sorohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kerevana Nazareta tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eto izany androany. Rakofy amin'ny rahanao izao fotoana izao Jesosy ary tazono ny tsirairay avy fa tsy matazona anao dia tehirizo izao fotoana izao, hamarino izao fotoana izao, hamasiny izao fotoana izao dia apetraka ifeny eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina sahady. Ka izay rehetra mandray anjara eto Jesosy manomboka an'izao intercession izao, izay rehetra anao ny partage ny groupe de louange izay hitondra ny teny
eny Jesosy na izay rehetra tonga eto androany dia tsy hisy hoe endrik'olona, tsy hisy voninahitr'olona iseh hoe Jesosy fa ho rakofanao amin'ny rano ao izay ary ho afenao ambanin'ny voninahitra ao koa. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kerevana Nazareta nanoriana sy angatahana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Dia mbola maky tenin'Andriamanitra anankiray ihany tsika, izany dia hitantsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana 4:23. Ohabolana toko fahatelo dia ny andiny ny ohabolana toko efatra dia ny andiny fahatelo amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Proverbe 4:23. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa ao aminy ny havian'ny aina. Tonga eto tsika androany dia ao amin'ny Matthieu 5 koa efa haitsika tsy anjery tsara izay Matthieu 5:8 hoe izay vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra. Dia raha tonga eto anao androany dia ny fonao anao ka ho manina voalomba tena hoe ho fotafahoana marina amin'i Jesosy. Jesosy izay rehetra hoe manembatsembana, izay rehetra manavesatra ny fonao ary Jesosy izay rehetra hoe endrika hoe tsy toe-po hoe mifeveran-tena ho zavatra na fieveran-tena hoe ho marina, fa raha tonga eto androany dia izay rehetra hoe fo madio ny tadavin'Andriamanitra ary ny tena izy hoe tandremo ny fonao fa ao no voahany aina. Dia aoka izay fonao izao tena hoe handray aina vaovao, handray hery vaovao noho ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia mbola hanao hivavaka ihany tsika. Jesosy ndreto izay mitondra ny fonay eto anatrehanao. Velarinay ny fonay manontolo Jesosy ka hitanao izay rehetra mbola afaka tsy avy aminao ao anatinay ao ongoty ala izany Jesosy fa izay madio am-po no mahita an'Andriamanitra. Ary raha tonga eto izay androany dia te hiona aminao tanteraka. Tsy tianay hisy zavatra hoe hanavesatra anay, tsy tianay hisy zavatra hoe tena hoe hitsimoka ka hanembatsembana ny fanirian'ny teninao izay ho afafy ao anatinay. Jesosy izany no entinay eo anatrehanao, manokatra ny fonay izahay ary mino izay fa ianao no hamisy aina vaovao, ianao no hanisy hery vaovao dia ny rano soa Jesosy ho manda fiarovana ao amin'ny fonay tsiraray avy amin'ity androany ity. Dia hatreo feno ary izao fotoana izao omenanao sehatra fanamasina ka ireo namanay izay mbola any an-dalana manam-pikasana no avokoa, ianao no efa elo lalana ny dian'izy ireo, ianao no hitantana ny dian'izy ireo, ianao no hanala ny sakatsakana rehetrarehetra ka hitantana an'izy ireo mandra-pahatonga eto. Dia izay rehetra tonga eto Jesosy dia efa ho vononinao fo amam-panahy tena hoe handray izay rehetra omenao androany ka tsisy hiala maina eto Jesosy satria ianao manana anjara ampy mizara ao anay ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no andriana sy angatahana izany vavaka izany. Haleloia, amen. Dia afaka mandroso ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tompo. Alléluia. Isa manana témoignage. Quelqu'un a témoigné tout ce que Jésus l'a fait. Afaka mipetraka tompoko. Sisy inary. Anao témoignage kely amintsika koa ho voninahitry'Andriamanitra rery ihany. Il y a 2 semaines zay very lakile anay. Za tena sarotiny be amin'ny lakile an-trano raha fa tsy lafo be le izy. Le lakile anay le lakile sécurité le lafo be reny. Dia nareny Sany le izy tamin'ny nakanjoy. Asa izay nataony ta fa dia very le lakile. Dia niantso ny mamany hoe very lakile. D'habitude raha vao very lakile na tsy hita lakile anankiray dia tena mafana be foana.
fa tamin'izay fotoana zay a tena hoe tena pisy be mihitsy a, tena pisy be eo ampiasana a. Dia tonga dia hozy Jesosy tamiko hoe mivavah dia mangatany anjely a hiambina an'ilay lakile fa tsy very dia nivavaka. Dia teneko mamany hoe mivavah fa Jehovah niraka ny anjeliny hiambina an'izay lakile zay. Dia nitady sainy nitady a tsy hita ny lakile, alina tsara somatsara ny andro a, maizina tsara ny andro a, tsy hita ny lakile. Dia za avinesa dia mbola niverina dia amin'ny andro maizina mbola nitady ilay lakile fa tsy hita ny lakile. Maraina nandeha nianatra nandeha niasa, sainy nandeha nianatra larobia atoandro dia niteneniko izy hoe mivavaka izy a, izay koa mivavaka. Dia za no tena taminy miverena dia amin'ilay lalana iny fa an'ilay lakile. Tena andeha niverina izy. Dia rehefa niverina izy a dia nisy Andriamanitra maniraka ny anjeliny. Rehefa niverina sainy dia nisy bandikely tavaratra nahitana azy dia niteny taminy hoe tu cherches quelque chose. Dia hozy izy sainy hoe oui. Dia hoe inona? Dia hozy ilay bandikely hoe lakile misy zavatra vert ve? Dia oui hozy izy sainy. Ilay lakile hozy izy a napetrako eo amin'ilay varavarankely le ambulancier, le eo amin'ilay hitanao le misy le taxi ambulance reny napetrany teo ny lakile. Ny zavatra nahavariana anao dia zao, za tena nijery ny varavarankely rehetrarehetra satria za nandray hoe le lakile tsy very fa nisy namety akakely quelque part amin'ny varavarankely io. Dia niteteziko daholo ilay varavarankely rehetrarehetra alehan'olona za. Raha nisy olona nijery dia mangalatra raha ty bantisa manina amin'ny andro alina satria na mandeha miadana dia tena nijery fa tsy nahita. Fa sainy iny tiany Jesosy hiverina tany hanamporofona hoe Andriamanitra maniraka ny andreniny a fa tsy very ny lakile. Dia teny amintsika aza-bataitra fa Andriamanitra rehefa manana conscience amintsika, Andriamanitra mahatoky dia maniraka ny anjeliny satria ny anjely a dia anatin'ny serviteur atsika antsika zanak'Andriamanitra isika. Dikan'izany tsika nomeny Jesosy fahefana hibaiko anjely. Ny mivavaka nataonay tonga dia zao hoe mitovy hoe Andriamanitra arovo ny lakile, ny anjelinao hitoby manodidina hiaro ny lakile. Tonga ny alina dia nisoloko tsara mihitsy ny kanao anay satria somary tsy hainao zavatra isy ny maraina sy ny alina. Dia nisoloko ilay vasety sy ny karazana fa za kosa dia natoko tsara mihitsy, ny tena natory tsara mihitsy zay ary nanana fitsarana hoe ilay lakile dia tsy very. Hita ny lakile a izay ilay hoe Andriamanitra manirak'olona ampahita an'ilay izy a dia napetrany tsara amin'ny toerana. Ary nahavariana dia zao izy sainy hoe ilay bandikely a miveriverina teo foana ny andro hoe iza tompon'ny lakile. Azonareo izay ilay hoe Andriamanitra manirak'olona, nanirak'olona Andriamanitra hiaro an'ilay lakile. Dia ilay bandikely mbola nijerera hoe iza mety tompon'ilay lakile. Dia nijerijerevany teo dia kanjo hita sainy mangatro mijerijery mitoritory angambany. Dia nanontaniany ny farany hoe mitady zavatra nga ianao. Dia ohatrana tsara ny Jesosy tamin'ilay jamba hoe te ho sitrana va ianao. Dia eno izy izy. Androany koa tsika aza manao zavatra efa vonona be ny anatinao fa hiteny Jesosy dia raisy fotsiny ilay izy. Ao anaty fiderana misy mifanasitrana manonona sady aminaran'i Jesosy ho anareo izay manaraka amin'ny direkta fa misy mifanasitranana à distance ataon'i Jesosy. Amen. Amen. Tatsika itiaka ao an'i Jesosy. Manasa ny groupe de louange hiakatra hitondra antsika ao anatin'ny fampidirana, ao anatin'ny fiankorofana, ao anatin'ny koa fiderana ho an'Andriamanitra, ao anatin'izao fotoana fiainana fanatrehan'Andriamanitra izao. Andriamanitra ranay io tompona ianao a ndreto zay a hideranao ankalazanao a dia omenanao ny toerana raisa mivoninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Amen. Alléluia. Arabany eo akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehana.
Mba fantatrao ve fa zavatra tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany tsara indrindra. Ninninona mety hoe eo niloantsika, mety hoe nirintsika, fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia adiny daholo izany rehetra izany satria tsara loatra ny fanatrehan'Andriamanitra. Vonona ve ianao hanatrika amin'ny fotoanan'Andriamanitra? Andao ary hivavaka aloha isika. Ray eo, rainay sarobidy avy amin'ny Jesosy misaotra anao ny taonanay tsirairay avy tonga eto. Tsy programanay fa programanao. Fotoananao androany, ianao no nanasanay. Mandray ny fanasanao ampanetreteny izay, ampitiavana, amin'ny fifaliana satria ilay mpanjaka ny manasanay. Mety nanao programa izay, mety hoe nieritreritra tokoa izay ho avy ety, fa mbola ratsy ianao no nitondra anay teto tsy ho tonga eto izay. Amasi izao fotoana izao, hatreo izao fotoana izao, manasanao izay Jesosy, hanatrika an'izao fotoana izao. Raha anao hira fiderana izay, raha anao hira fiankofana izay, raiso amin'ny mpifaliana Andriamanitra. Miantso ireo anjelin'Andriamanitra izay hiaraka hiankohaka sy hideranay amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Amen. Raiso ny Baibolitsika izay vakintsika ao amin'ny Psaume 138. Psaume 138 ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Psaume 138 amin'ny anaran'i Jesosy. Fideranan'Andriamanitra no ny famindrapony sy ny fahamarinana izay mbola eken'ny mpanjaka rehetra. Hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho ka hidera ny anaranao noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anarana rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fasahiana aho ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny tenin'ny vavanao izy. Eny, hihira amin'ny alalan'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitry Jehovah. Fa na dia avo azy Jehovah, dia mijery ny ambany toetra, ary mpiavinavana fatany eny lavitra eny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana azy aho, dia hamelona ahy ianao. Hanindritra ny tananao, hanohatra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy ny tanana ankavananao. Jehovah no hanatanteraka ny aoko. Jehovah mandrakizay ny famindraponao. Aza mafony ny asan'ny tananao. Amen. Amen, amen, amen. Hiaraka hitsangantsika. Hihira, hidera, hisaotra n'Andriamanitra, hisaora n'Andriamanitra. Miady tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fahaizana midera n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Eo amin'ny fideran'Andriamanitra no ialany ny zavatra rehetra, mavesatra rehetra, ary mamerina ny laony ny fiainam-panahintsika, ny fiderana. Ndao tsika hidera, comment ne pas te louer. Derao Andriamanitra na misy zavatra anankiray fotsiny ary tadidinao, dia ataova amin'ny hira sy ny dia ny fideranan'Andriamanitra satria mahafana n'Andriamanitra izany.
andriamanitra tsara indrindra mihoatra anao ary tsisy andriamanitra mitovy aminao tsisy andriamanitra mitsy anay mihoatra anao tsisy andriamanitra be famindrampo mihoatra anao lay tsara ianao lay andriamanitra velona ianao lay andriamanitra mpanjaka mpanjaka ianao andriamanitra tsy misy toanao tsisy mahatesy malaza ny fahalebiazanao misaotra anao zay makasitraka anao zay mideranao zay misaotra jesosy misaotra anao zay mbola nono zay amin'ny fiderananay ilaza fa andriamanitra tsara indrindra ianao amin'ny alalan'ny hira sy ny dia. tena asa miafy asa miafy zany andriamanitra ngeka tsara fanahy be tsy hanositosy
natsika anao zany izy, tsy tanisa henoko izy, tsy zany izy, fa fitiavana izy. Dia chargeo aminy daholo ny zavatra rehetra. Ny raha tsika teo hoe raha izy miaraka amintsika, izy anatohatra atsika. Andriamanitra be fitiavana izy, ary izay indrindra ny antony mbola mahatonga antsika hiderana azy, mahatonga antsika mitady azy no fahatsaran'izay, no fitiavan'izay. Tsy hitady azy tsika satria hoe misy zavatra ilayntsika, fa mitady azy tsika satria tsara izy, mitady azy tsika satria mamy izy, mitady azy tsika satria tsy manam-paharoa ny fitiavana, tsisy incomparable. Izay maha-Andriamanitra azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Apokalipsy 4:4 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ataoko amin'ny teny gasy na satria misy tsika teny amin'ny teny vazaha. Dia hovakiako io teny io amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zava-mananana efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina no voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay mandrakizay. Dia ankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny loha olona 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay. Dia anipony satro-boninahitra eo anoloan'ny seza fiandrianana ka na hoe ianao ny tomponay sy Andriamanitray, no mendrika andray ny voninahitra sy ny ady ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy sy nahary azy. Amen. 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 Sitrapon'Andriamanitra ny fisianao. Tsy disconty Andriamanitra ny fisianao. Tsy nanao izy ay diso kely fa akay ianao tsy tokony ho izy. Fa sitrapon'Andriamanitra, voninahitr'Andriamanitra ny fisianao. Tenenina ao akaikinao, voninahitr'Andriamanitra ny fisianao. Tsy raraka mandrakizay izay manana voninahitr'Andriamanitra. Averenao amin'ny namanao zany. Tsy raraka mandrakizay manana voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Miaraka hiditra ao anatin'ny fahamasinantsika amin'ny alalan'ity ity raha misy vonina andohana sy ankohaka anasanao fa hiditra ao anatin'ny fiangofana amin'ilay masina masina masina. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein, j'entre dans le sein. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sang. J'entre par le sang de l'agneau.
J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je
Masina Tompo Andriamanitra miedera sy miankohaka eto anaty anao izahay Andriamanitra tsara loatra ianao lehibe loatra amin'ny fitiavanao zinona moa izahay eo anaty amin'ny fahalehibiazanao nefa omenao voninahitra izahay voninahitra ao nanao anay voninahitra ao fizinay masina Tompo Andriamanitra o shere bababakora shere bababababababa ora shere babababababa ora sakara sekere baba baba ora sere baba 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 ora sekere baba 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 here shere shere baba baba sekere baba baba masna ora sere tara shere sora sere baba baba ora sekere baba baba Tu
mivavaka fontsika. Mendrika loatra ianao Andriamanitra, mendrika loatra ianao Andriamanitra. Tsy misy hazo ampitahina aminao, tsy misy hazo oharina aminao, misaotra ny amin'ny fanatrehanao. Alléluia. Nous sommes honorés par ta présence. Alléluia. Alléluia. Tsara loatra ianao, tsara loatra ianao, tsy azo refesina ny fahatsaranao, tsy azo refesina ny fahalebiazanao. Alléluia. Feno fisaorana anao ny fonay, feno fisaorana anao, feno fankasitrahana anao zay. Alléluia. Alléluia. Anao fanjakana anao, ny hery anao, voninahitra mandrakiza. Anao fanjakana anao, ny hery anao, voninahitra mandrakiza. Amen. Iraka hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra tsika, mendrika ny ikika mafy be. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier de joie pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fanatrehany a. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika, misaotra ny amin'ny fanahany a. Ny taona tsika tsirairay avy a, dia tonga eto tsika tsirairay avy androany tafavory eto. Alléluia. Raha ifotsika androany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy fiombonana eto, misy unité eto a. Dia tena hoe hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe satria misy an'izay fiombonana izay eto dia misy avokisam-pifaliana koa eto. Alléluia. Misy avokisam-pifaliana eto. Alléluia. Alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra tena hitondra ny teny androany dia avy hatrany dia raisitsika ny misy teny kely a zaraka amintsika ao amin'ny Efesiens 1 a. Mety fangaro amin'ny vary amin'anana kely izy dia miala tsiny dia meloa sao dia mety misy choqué fona tompoka. Efesiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1 verset 1 katramin'ny verset 14 dia dingany ao verset 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Les merveilleuses bénédictions du salut en Christ. C'est un titre en lettre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il a formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie,
aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. Somary lavalava le teny a fa misy point vitsivitsy fotsiny tiako verenana eo amin'le mikasika ny hoe ozy izy le titre teo hoe les merveilleuses bénédictions du salut en Christ. Dia eo amin'ny andiny fahaefatra izy a amin'ny andiny en fait misy teny a miverina intelo ao anatin'io passage io a verset 1 à 14 io misy teny tahaka an'izao miverina foana hoe pour andiny fahaenina pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Dia amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo izy mbola mamerina indray pour servir à célébrer sa gloire. Dia ny amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo izy dia mbola mamerina ihany hoe pour célébrer sa gloire. Amen. Dia ny zavatra tsindriny ao a ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe en Christ ozy izy a dia Dieu nous a choisi avant la création du monde. Ohatra le nitenen'ny pasteur Navaty hoe talohan'ny namoronana an'izao rehetra izao a dia efa tao am-pon'Andriamanitra izao sy anao. Efa ny saina nasy anao izy raha mbola tsy niforona akory ny tany sy ny lanitra dia efa tao am-pon'Andriamanitra ny fisianao. Dia zay le teny hoe il nous a déjà choisi avant la création du monde. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants. Efa nikiasa atsika hoe efa nikiasa atsika ho tonga zanansahantsika tamin'ny alalan'izay adoption zay a amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia move tsy mitarika atsika iankohaka zany fahamarinana zany. Ozy izy le teny amin'ny andiny fahaenina zay vérité zay a c'est pour que nous célébrions sa gloire. Amen. Zay fahalalantsika an'izay fahamarinana zay hoe raha mbola tsy nisy akory zasy anao a mbola tsy n'existe akory zasy anao dia efa tao am-pon'Andriamanitra tsika, tao am-pony ray tsika dia efa nanana plan izy a nanana plan izy hoe ahatonga atsika ho zanany sy ho tafakambana amin'ny mandrakizay. Dia zay révélation zay fahamarinana zay a dia tokony mitarika atsika ho azy iankohaka. Zay no mitarika atsika ho azy iaina adoration. Amen. Dia ozy izy indray le vérité ao amin'ny andiny fahafito. Point faharoa amin'ny andiny fahafito ozy izy hoe en lui par son sang nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Alléluia. Dia avy eo amin'izay rehefa nanototsika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra amin'izay tsika. Dia avy eo efa nisy an'izay plan zay efa plan mystère de sa volonté. Zay le hoe mystère de sa volonté amin'ny andiny fahasivy. Mystère tamin'Andriamanitra, Andriamanitra rery nalalan'ilay izy nalalan'izay plan ana famonjena ao antsika izay.
dia avy eo dia nalefany Jesosy livreny Jesosy au sacrifice teo en plastique à notre place à cause de notre péché. Dia nafoiny Jesosy mba ho livrer en sacrifice ho faty solo tenantsika mba hafahana mividy atsika indray, afahana mividy atsika amin'ny alalan'ny rany Jesosy. Vous savez, en lui, par son sang, de racheter ndray atsika, de pardonner atsika. Dia hozy izy zany rehetra zany dia natao gratuitement par sa grâce. Dia zay famarinana zay faharoa indray zay kasika nandefasany zanany dia hozy izy eo amin'ny 12 hoe cela c'est pour servir à célébrer sa gloire. Mampiakohaka atsika foana zany ny famarinana rehetrarehetra tao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitondra atsika hiankohaka, mitondra atsika hiadore anazy. Dia hozy izy indray hoe tsy vitan'izay fa mbola nalefa indray fanahy masina. Hozy izy hoe en lui vous aussi après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile. Rehefa avy nareny filaza tsara amin'izay tsika dia ninontsika nandray ny filaza tsara tsika tamin'ny alalan'ny finoantsika, dia amin'ny alalan'izay finoana izay dia nihidina tao anatsika amin'ny fanahy masina. Hozy izy hoe io fanahy masina io hozy izy gage, c'est un gage, c'est un garant hoe ianao héritier ako sady co-héritier miaraka amin'ny Jesosy. C'est le mahatonga ten'Andriamanitra misy ten'Andriamanitra hoe celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Dia io fanahy masina io tombo-kase hozy izy ny ten'Andriamanitra. Tombo-kase nalefa io le vavaka nataon'i Jesosy rehefa ninontsika dia nihidina tao amintsika amin'ny fanahy masina ho tombo-kase ho gage garant hoe an'Andriamanitra, ohatrany hoe anaty zanako ianao. Dia hozy izy any amin'ny 14 hoe c'est pour célébrer sa gloire. Amen. Dia manindra eto ny tenin'Andriamanitra, mamerina antsika ny tenin'Andriamanitra hoe ny révélation révélen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny teniny dia hiantsony atsika hiankohaka, hiantsony atsika ho tonga mpiankohaka sy mpidera. Zay mahatonga atsika miteny foana hoe itsika dia nateraka hideran'Andriamanitra. Tsika nous sommes nés, nous sommes faits pour adorer et louer Dieu. Zay no antom-pisiantsika hideran'Andriamanitra, hiankohaka, hanana fiainana fisaorana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Zay mahatonga atsika rehefa mifantoka amin'izay fahamarinana izay dia ny circonstance rehetra ivelany iainantsika eo amin'ny fiainantsika tsy manakana intsony fisaorantsika, satria fisaorantsika mifantoka amin'ilay fahamarinana. Ilay fiainam-pisaorana izay endrasan'Andriamanitra, hiantson'Andriamanitra ataontsika mifantoka amin'ilay fahamarinany teniny. Dia misy zavatra nampianarin'Andriamanitra anazy izay tamin'ny herinandro iny hoe hozy izy hoe de la contemplation naît la révélation. Quand tu contemples la parole de Dieu, et puis la révélation naît, et de la révélation, puis la révélation nous conduit, produit en nous l'adoration. Amen. Rehefa révélé amintsika ny fahamarinana momba an'Andriamanitra, rehefa révélé amintsika ny fon'Andriamanitra, le fitiavan'Andriamanitra voalaza teo, le amour éternel, le amour inconditionnel an'Andriamanitra io, rehefa tonga ao anatsika izay fanambarana momba ny fahasoavan'Andriamanitra zay, namonjeny atsika tao anatin'ny fahasoavana, tsy amin'ny alalan'ny œuvre, tsy amin'ny alalan'ny fietsika tsy anataontsika, fa hozy izy hoe c'est un don, c'est un don. Tsy amin'ny alalan'ny œuvre be dia be mety ezahantsika tao, fa hozy izy c'est un don gratuit, et vous le recevrez par la foi. Amen. Et même la foi est un don. Même la foi est un don. Tsisy ninona avy amintsika mihitsy. Ina mahatonga
la foi est un don. Vous dites l'Hébreu 12:2, Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Amen. Izy le tompony finoantsika dia izy le mpanefa azy, izy le mamarana anazy hatramin'ny farany. Amen. Tsisy ninona avy amintsika. Jesosy Kristy, izy no antony zavatra rehetra. Izy rery mendrika iankofana sy hiderana foana. Amen. Alléluia. Dia rehefa tarihan'Andriamanitra tsika ao anatin'izay adoration izay dia ozy izy Andriamanitra hoe l'adoration ozy izy va nous conduire aussi à la soumission après. Rehefa miaina an'izay fiainana adoration izay tsika régulièrement, satria izay ny tokony fiainantsika foana foana, dia hoentin'Andriamanitra ao anatina vie de soumission amin'izay tsika. Mais olona mora manaiky tsika, mais olona mora malléable tsika, satria tellement on est concentré sur la grandeur et la beauté de Dieu et l'amour de Dieu. Dia meteraka ao anatsika ny confiance, mais manana confiance tsika dia izay mahatonga atsika mora soumis, mora manaiky, mora makatoa, satria ninona zavatra miseho rehetrarehetra za matoky an'Andriamanitra. Ninona fahasarotana, ninona mety épreuve, ninona mety fanenjehana, satria efa nentin'Andriamanitra ny aina atao anatin'izay vie d'adoration, vie remplie de reconnaissance zay dia mesoumis ho azy ny foko, me malléable ho azy ny foko, me mora manaiky izay zavatra rehetra miseho satria manino fantatra hoe Andriamanitra manana ny teny farany. Amen. Manana fahatokiana, me miorina ny fahatokintsika. Amen. Et non seulement important ny toerantsika ao anatin'izay vie d'adoration zay, satria ao ny tena iaingan'Andriamanitra hitransforme antsika ao anatin'izay vie d'adoration zay. Rehefa miorina ao anatin'ny vie d'adoration tsika dia me affermi ny identité atsika. Amen. Me ferme-tsika hoe izy ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Me affermi ianao, me fantatra hoe izy za tsy olokolopona intsony. Ninona zavatra miseho, ninona zavatra miseho eto amin'ity zao tontolo zao ity, ninona mety hoe intimidation na mensonge koa ary laingy ataon'ny satana hitako eo amin'ny fiainako andavanandro, satria izay ny asany, mandainga izy, mamitaka izy. Fa tsika rehefa miorina ao anatin'izay vie d'adoration zay me affermi foi atsika, me affermi ny identité atsika, me mitoetra tsara ny confiance atsika amin'Andriamanitra. Amen. Dia izay afaka mahatonga atsika miteny foana hoe tout va bien. Amen. Tout va bien. Dia rehefa me soumis tsika, rehefa miaina ao anatin'ilay soumission tsika dia mazava ho azy tonga any amin'ny transformation amin'izay. Amen. Ny olona mandeha amin'izay fakatoavana constamment zay ny olona mandeha amin'izay soumission constant zay dia tsy maintsy transformé amin'izay, tsy maintsy miova manahaka an' Jesosy amin'izay. Amen. Tahaka an' Jesosy, hozy izy Jesosy hoe, hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe i Jesosy le voalohany nandeha tamin'izay obéissance zay. Nanaiky hozy izy hatramin'ny fahafatesana, nanaiky nanetry tena ho faty eo amin'izany hoe la croix zany. Ohatran'ny hoe mahamenatra zany taloha tamin'ny andro tao anatin'ny Baiboly, zany hoe maty eo amin'ny la croix satria natokana ho an'ny ratsy fanahy, ho an'ny mpangalatra sy mpamono zany. Fa hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nanaiky ho faty hatramin'ny fahafatesana eo amin'ny la croix hozy izy, fanetreteny zany. Dia Andriamanitra amin'izao tena efa mamerina, efa miteny amintsika foana izy. Verena hozy izy amin'ny essentiel, verena amin'ny essentiel dia tsy inona akory fa ao anatin'ilay fiombonantsika amin'Andriamanitra, ao anatin'ny fiankohofana. Satria ao zao hozy izy ny anamboatra anao, ao zany anamboatra ny fonao, ao zany anamboatra anao atonga anao tena anaiky sy atoky anatanteraka. Amen. Dia matetika zany zao famarina an'ohatry zany fa tsy voatery efa hiainako zany, tsy voatery hoe zavatra efa hiainako zany,
fa zavatra ampianarin'Andriamanitra tsika zany ampianarin'Andriamanitra anazy zany a dia matetika tsy izay no zava-mitranga fa avy mahazo révélation ianao a dia tsy tena tonga ao amin'ny adoration fa eo foana amin'ny stopy dia zay mahatonga le zavatra tsy mety zay mahatonga le transformation tsy mety mitohy tsy mety constant tsy mety régulier tsy mety tena tonga dia hoe épanoui hita tsara le amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao transformé tsara fa eo amin'le adoration foana le izy no janona tsy tonga amin'le tsy tafatoetra amin'le adoration satria manino misy guerre ao tsy moramora ny atongavantsika hidirantsika ao anatin'izay adoration zay satria manino misy guerre d'adoration misy guerre satana koa mitady ny adoration atsika dia mampiasa ny zavatra be dehibe izy mampiasa ny zavatra be dehibe iainantsika andavanandro izy nofo sy ny zavatra be dehibe maro samihafa angalarana ny adoration atsika dia eo foana ny stop eo foana ny tapitra tsy mety midemeurer fa eo foana fa ahoana ozy izy Andriamanitra ny diranao dia matetika tsika ny zavatra dangereux amin'le izy miray amin'Andriamanitra tsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahazo révélation tsika dia rehefa tsy tonga any amin'ny adoration tsika dia lasa connaissance fotsiny le zavatra azontsika amin'ny tenin'Andriamanitra avy eo fa tsy tonga lalina tsara le izy dia lasa connaissance mampieboebo zay le tenin'Andriamanitra fahalalana ozy izy mampieboebo fa ny fitiavana ozy izy miédifier amen au lieu de tokony tonga any amin'ny fitiavana le révélation dia tafajanona fotsiny lasa ohatrany hoe lasa fahalalana mampieboebo fotsiny fa ozy izy Andriamanitra zao ny vaovao mahafaly ozy izy Andriamanitra hoe matetika mantsika rehefa tafalatsaka na ohatr'izany dia tsy tafaverinainkana fa ohatrany misy culpabilité dia na misy an'le metehatra amin'le sentiment le zavatra tsapanao zany ohatrany hoe ohatrany tsy te zany ohatrany kamo zany ohatrany tsy mafana tsara zany ohatrany tsy matsapa tsara hoe tena tsisy assurance dia nefa ozy izy Andriamanitra zao vaovao mahafaly amin'ny finoana no hidiranao ao mandeha amin'ny finoana ianao ao aza miantehatra amin'ny fahatsapanao aza miantehatra amin'ny zavatra hita masonao na ny renao hoe ao tsara dia ho ao amin'ny hiadorean'Andriamanitra na tsy ao tsara fa ozy izy Andriamanitra hoe entre ohatra le iran'iraintsika teo entre dans le sein des saints par la foi midira ao amin'ilay fitoerana masina indrindra amin'ny alalan'ny finoana mandehana amin'ny finoana mandrosoa amin'ny finoana amen dia mino fa tena zavatra tian'Andriamanitra tena hoe raha izarytsika ho an'ny olona rehetrarehetra matetikitsika maika foana any amin'ny ny fruit tsy travahena zany ny fruit mipotra ho azy ny fruit voaka ho azy rehefa attaché tsara amin'le septsika tsisy fruit manery tena zany hoe hivoaka le poma ite hivoaka be le poma na ite hivoaka tsisy azy zany ny fo tsara ny fahatsara toetra azotsika avy amin'ny finoana zany amen le finoantsika an'Andriamanitra tanareo le tantarany any amin'ny Genesis le tantarany Kaina sy Abela dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Kaina ratsy toetra satria tonga dia nanao réaction ratsy izy avy eo fa ny zavatra fantatro dia zao tsisy olona nateraka tonga dia ratsy toetra zany tsisy olona nateraka tonga dia tsara toetra zany fa ny fahatsarana dia avy amin'Andriamanitra fahatsarana dia avy amin'ny finoana an'Andriamanitra avy amin'ny fijerenan'Andriamanitra avy amin'ny fibanjinana an'Andriamanitra izay ny fahatsarana
fa inona tonga nikaina ratsy toetra tsy nino an'Andriamanitra izy, tsy tena nino an'Andriamanitra izy. Ina ny teny any amin'ny Hébreu 11 any, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Abel, ozy izy hoe c'est par la foi qu'Abel a fait son offrande. Tamin'ny finoana nanaovan'ny Abel le offrande, satria izy natoky nino an'Andriamanitra hoe misy Andriamanitra ary mpanao tsara io Andriamanitra io. Dia izay nanosika anazy, nanao an'izay acte d'adoration tonga dia agréable tamin'Andriamanitra izay. Fa inona tonga nikaina ratsy toetra vao tsy nakasitrahan'Andriamanitra mifanatrany, satria tsy nino an'Andriamanitra izy zany. Matoa tsy voateny tany amin'ny Hébreu tany hoe kaina dia nanana finoana, tsy nino tsara an'Andriamanitra izy, satria finoantsika dia miteraka an'izay akta tsara izay. Amen. Dia hiaraka hivavaka isika. Ozy koa Jesosy manamafy an'ilay teo hoe, hitanareo misy any amin'ny filazantsara ihany misy hoe, ozy izy Jesosy hoe nisy pharisien teny hoe bon maître, dia ozy izy Jesosy namaly anazy hoe bon, personne n'est bon ozy izy à part Dieu seul. Azonareo tenenena amin'iny Jesosy bon, fa niteny an'izay izy tamin'ny condition mba hoe mbola mahaolona anazy, dia izay niteneny an'izay hoe Dieu seul est bon. Fa izy koa nefa ny Andriamanitra fa namaly fotsiny izy te hampianatra le fariseo izy hoe non, tsisy olombelona zany tsara fa Andriamanitra rery ny tsara ozy izy. Dia izay maharesy lahatra antsika hoe ny fahatsarana rehetrarehetra, ny toetra tsara, ny fo madio, ny fo tsara dia sotomintsika avao amin'ilay fibanjinantsika an'Andriamanitra daholo, teraka avao amin'ilay finoantsika an'Andriamanitra daholo. Hoy izy le teny teo hoe de la contemplation naît la révélation, et la révélation produit en nous l'adoration. L'adoration va nous conduire dans la soumission, et cette vie de soumission va nous emmener vers la transformation. Amen. Alléluia. Raha eo mankasitraka anao zay, mankasitraka anao izy le salamo vakianay teo hoe na ianao ary nanome voninahitra ny teninao, manome voninahitra anao zay, manome voninahitra ny teninao zay, tsy misy tsara. Ianao rery mendrika ny fahatsarana rehetrarehetra, ianao rery mendrika ny célébration rehetrarehetra, ianao rery mendrika ny fanandratana rehetrarehetra. Tsara loatra ianao, mamy loatra ny fahasoavanao, ny bonté anao. Ozy izy ianao hoe tu nous couronnes de ta bonté, tu nous environnes de ta grâce. À celui qui se confie en toi, tu les environnes de ta grâce. Alléluia. Fa ny zavatra takinao aminay Jesosy hoe mpanjino dia raiso amin'ny fitiavana, raiso amin'ny finoana ny fitiavako anao, raiso amin'ny finoana le fitiavako anao, dia meteza ianao ho entiko, meteza ianao ho tariako. Raha eo androany zay tena feno fankasitrahana anao ny fonay, feno fankasitrahana anao ny aminay manontolo. Mety hoe eo amin'ny vava fotsiny zany fa tena te hibaiko ny amanay mihitsy izay, tahaka ny David ny teny hoe mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel parce que il est digne. Il est digne de louange, il est digne de toute célébration, il est digne d'exaltation. Alléluia. Fa ny masonao tario foana zay, ampianary foana zay anana an'izay fiainana tahaka ny David zay. Ozy izy hoe je veux bénir l'Éternel en tout temps, que sa louange sera toujours dans ma bouche. Aoka tsy hitokombona ny vavanay, satria ianao mampianatra anay hoe raha mino ianao dia hiteny. Dia tsy te hanakombona ny vavanay zay, fa te hilaza, anambara ny fahatsaranao, anambara ny fahalebiazanao, anambara ny fandresenao, satria izay nataonao mpandresy miaraka aminao.
Alléluia. Ozy izy ianao hoe mpandresy ianao. Azadiny mpandresy ianao. Mpandresy ianao. Alléluia. Sotranao zay Jesosy io. Sotranao zay Ray io. Tu mets tout en notre faveur. Tu mets tout de notre côté. Tu es pour nous. Tu es pour nous. Tsy asianao ambokambony, tsy asianao sombitsombony. Ny rehetra omenao aminay daholo. Tonga dia velarinao aminay daholo. Ozy izy ianao hoe efa nomeko anao ny kapasité rehetra ozy izy ianao. Iainanao an'izany fiainam-pamasinana izany. Iainanao an'izany fiainana feno pureté izany. Efa nomeko anao ozy izy ianao ny voloara sy ny fer. Sotranao zay Jesosy io. Sotranao zay ny amin'ny bénédiction spirituelle céleste rehetrarehetra nataonao anay. Sotranao zay ny amin'ny ankohonanay. Lasa manana ankohonana zay ao amin'ny Jesosy. Alléluia. Jesosy io. Fantatro fa mampianatra anay hititaka anao amin'izay ianao zao. Rehefa mijery anao zay, tsy jery ny circonstance rehefa hitiny prochain anay. Hity anazy amin'ny finoana fotsiny zay. Mety rejeten'olona zay. Mety ahiliky ny olona zay. Fa hijery anao zay, dia hity anazy amin'ny finoana. Hity anazy amin'ilay fitiavanao. Hijery anazy amin'ilay fijerinao. Jesosy io. Sotra fa possible izany rehetrarehetra ranony aminao. Mendrika loatra ianao. Mendrika loatra ianao. Alléluia. Mendrika loatra ianao. Alléluia. Misaotra fanay masina fa mbola hitarika anay foana ianao. Misaotra fanay masina fa mbola manangana anay foana ianao. Misintona anay foana ianao. Mbola hampianatra anay foana ianao. Alléluia. Mbola hiteny aminay foana ianao. Continue de nous affermir dans notre foi, Saint-Esprit. Continue de nous fortifier. Continue de nous relever. Alléluia. Nous allons avancer avec toi. Alléluia. Amenaran Jesosy. Amen. Alléluia. Daotrika mbola hivavaka. Mbola misy mivavaka fisaorana tena hoe soratsika n'Andriamanitra. Manasana hoe hitrangana daotrika hivavaka. Saotra ny tompo ny amin'ny teny zay efa nitety mpanompo ny sady teo. Raha eo amin'ny anaratra Jesoly Kristy tomponay tena misaotra anao zay. Mankasitraka tsy fantatry fa raha tonga eto zay dia no nianaranao. Ianao natongavana eto. Marina fa faly zay mahita ny raha lasana bavinay. Fa tena ianao koa tefa tompo amin'ny tena manasa anay. Ka tena faly zay tonga eto amin'ny fiombonana miaraka aminao ihany koa. Dia atrefony izao fotoana zao miaraka amin'ny fiterana fanay masina. Amen. Amen. Mahasatsika ifatsy. Mialatriny fa ohatrany somary misy hafitra kely ny anaty lelako. Tatsika tsara fa mafana be ny andro amin'izao raha mijery olona tsika dia ohatrany kokoaka kely zany daholo ny rehetrarehetra amin'izao. Be dia be ny tratran'izany nefa zamana fa tsika tsy fitoeran'ny aretin'izany satria efa ampiana velona ao anatrika ny ran'i Jesosy. Amen. Araka ny tenin'ny mpanompony tety zao misy teny iray zay ohatrany tsy ohatrany fa tondran'i Jesosy ana hanomboaka n'izao fotoana zao ao amin'ny acte 20-24. Acte 20-24. Tady tsara fa tsika eto ambony ty tany ty dia manana mission daholo ny tsirairay avy. Sisan'izany hoe mieto an-tany ianao ka tsisy mission zany ny anarana eto ambonin'ny tany. Ny anarako zao hoe ritra fa Dieu m'a confié
une mission pour moi. Alors, est-ce que je vais accomplir ma mission pendant que je vis sur cette terre? Est-ce que je vais accomplir cette mission que Dieu m'a confiée? Oui ou non? La mission de Paul et ta mission en toi, c'est pareil. C'est pour amener des âmes pour Jésus. C'est ça notre principale mission. Le reste, c'était blablabla, blibli dans le. Parce que tu es sur cette terre pour accomplir l'œuvre que Jésus a déjà commencée. C'est-à-dire que dans cette parole, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle n'était pas précieuse. Alors, je compte un cas, je ne sais pas français. Nefa tsy ataoko zavatra koroniko mba ahatatehaka ny fihazakazahako sy ny fanompona izay niraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça notre mission. Amen. Dans nos vies quotidiennes, la plupart des gens consacrent leur vie, surtout pour les filles, les jeunes filles, qui a commencé à dépasser l'âge de 25 ans, 30 ans. Ils cherchent à consacrer leur vie à fonder une famille. La plupart des gens qui ont bien travaillé à l'école a consacré et a forcé sa vie pour une carrière ou pour amasser des biens matériels. Tout ça, c'est pas mauvais. Hein? Tout ça, c'est pas mauvais. Mais elles peuvent détourner le but de notre mission sur cette terre. Imaginons que toi, tu as tout ce que tu veux. Tu peux voyager, tu peux aller n'importe où, tu as de l'argent, tu as le diplôme. Oui, c'est bien. Tu peux faire ce que tu veux parce que tu as le moyen. Mais imaginons que un jour, ta main ou ta bouche ou tes yeux, il y a quelque chose qui va se passer. Avec toute cette fortune, tu vas où avec ça? Tu vas ramener où tout ça? En tant qu'enfant de Dieu, Paul, quand il a rencontré Jésus, il a cette transformation par la grâce de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Paul avant et qu'est-ce qu'il a fait Paul après? Paul, c'est un tueur. On dirait c'est un tueur de masse. C'est Christian Aramato, il a tout terrorisé tout le monde. À chaque fois que, par exemple, nous ici en train de prier, et Paul il arrive, on a tous peur. La terreur arrive. Tout le monde a tremblé. Tout le monde a tremblé parce que le tueur il est là. Le tueur de chrétiens. Mais quand il a rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé après? Suite à sa rencontre et à sa transformation par la grâce de Jésus, Paul a passé le restant de sa vie à prêcher la bonne nouvelle de Jésus. La plupart de tout en épître,
c'est presque Paul qui a écrit. C'est pas Peter, c'est pas Matthieu, c'est pas Luc, c'est pas Jean, c'est Paul. Alors, dans le restant de sa vie de Paul, même en prison, il était emprisonné, il a encore réconforté les gens de prison, à l'intérieur de prison, pour l'Église à l'extérieur. C'est ça le reste de vie de Paul sur la terre, jusqu'il était mort. Alors nous actuellement, on fait quoi? On est dans le confort. Imaginons tout ce qui s'est passé à Mata maintenant. Je veux dire simplement à Tana. Les problèmes des eaux, le problème des lumières, le problème tout. Il y a toutes sortes de problèmes. La maladie. Là, ça commence pour les quartiers, la gale qui augmente. Vous ne connaissez pas la gale, les enfants, hein? Les ados, les jeunes. Vous ne connaissez pas la gale? C'est quoi la gale? La gale, c'est une maladie sur la peau. Et quand il y a un bouton à chaque fois, quand nous on était allés au primaire ou au collège, quand il y a des boutons partout, tout le monde te dit comme ça, tu es rejeté. Tu es comme le lèpre. Tout le monde ne peut pas te confronter parce que tu as la gale. C'est-à-dire, tu es sale. La gale, ça vient de la saleté. Mais ce n'est pas la faute de personne. C'est l'endroit où ils sont sales. C'est sale. Moi, quand j'étais à Mata, quand j'étais à Tana, j'étais une petite mission que Jésus m'a confiée pour éduquer, pour parler la bonne nouvelle de la grâce de Dieu dans le bas quartier. Dans tout le quartier à Kazumang, Antavamamb, Issout, dans tous les bas quartiers que tout le monde ne veut pas y aller. Que tu, dans un endroit comme ça, que tu sens l'odeur qui est très bon. Mais c'était comme ça. Hein? Mais quand tu as vu les gens, les jeunes, qui a tellement donné sa vie pour Jésus, tu as envie de continuer à parler cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, nous sommes dans le confort. Est-ce que toi, c'est quoi ta mission ici? Au collège, au lycée, au travail, au café, pendant le pause déjeuner, est-ce que tu essaies de parler de la bonne nouvelle? Est-ce que tu as un petit moyen, même toi? Est-ce que tu as toi-même? Est-ce que tu as essayé de parler de toi-même, hein, devant le miroir? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je vais accomplir la mission que Jésus m'a confiée? La mission confiée par Dieu n'est pas quand on fait fonder une famille ou de se forger une carrière. En fait, désire que nous servions de ces opportunités pour accomplir la mission de Dieu. Alors, je demandais à Jésus, est-ce que moi, je suis capable? Est-ce que je vais réussir jusqu'à la fin cette mission? Parce que dans mon caractère, il y a certains moments, quand tu vois quelqu'un un peu compliqué, tu n'as pas envie de parler même. Tu n'as pas envie de dialoguer avec lui. Tu as envie de finir tout de suite. Bye bye. Mais le monde dit, arrête encore. Mais toi, tu dis, non, je ne veux plus. L'histoire, hein? La patrie de Susana qui est rentrée. Vous connaissez la fin? Le fille, une femme qu'ils ont rattrapée, qui a fait un adultère. Hein? Comment elle s'appelle? Marie Magdala. Voilà.
La personne était rattrapée par les foules. Il ramenait vers Jésus. Tonga tamin'i Jesosy ilay vehivavy. Dia hoy izy zareo, mpampianatra, ty vehivavy ty ataontsika ohatra ka zao ity, ty sipa ty tsatra ny drangadranga taty ambadika ny tamboho taty karaka ny lalan'ny Mosesy dia ny fanao anazy torahana vato. Rehefa tena namaky tsara an'ilay teny dia nandinika tsara an'ilay teny dia tsapaka dia zao hoe zah ilay izy kay. Nisy fotoana raha ny zavatra niainako sy nataoko rehetrarehetra dia nentin'ny olona teo anatrehan'i Jesosy. Mba ho tevatevaina, mba ho alaina baraka ny amin'ny comportementko, ny amin'ny attitudeko, ny amin'ny sainako, ny amin'ny zavatra vitako rehetra. Raha manikinareo hoe raha ny zavatra vitako izany dia angamba efa tokony hoe tsy mendrika nandeha hijory ety intsony fa ny tsara tamin'ny tepanty dia nalao tsy velona intsony. Fa nous est grâce n'Andriamanitra zay. Par la grâce de Dieu que je suis encore là jusqu'à maintenant. Et je suis encore là jusqu'à le jour que Jésus revienne sur les nuées. Le madama hatsandrangandranga ao amin'ny Jean 8:4 dia zao hoe ny toe-tsaina kristianina amin'izao dia miteny fa kristianina fa betraka ny kristianina mbola tia mifosa. Betraka ny kristianina mbola tia manao resaka évangélika, fiosana évangélika, fanaratsiana évangélika kanefa ireo dia mivavaka. Ny olona natratra n'ity vehivavy ity dia olona kristianina fa kristianina anarana fotsiny. Tandremo aza manao kristianina anarana fotsiny zany foka tena vrai disciple dia tena vrai chrétien. Ny toetran'i Jesosy dia zao hoe rehefa tratra ilay vehivavy dia tsy manana meloka azy izy. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Izy raha nanontany ahita daholo mpanendrika ny laretrarehetra raha rehetra mbola misy hoe zareo dia hoy izy hoe tsy tompoko. Dia hoy izy amin'izao sisy zao rehetra aza manota intsony. 35 ans passé zany tantara zany. Tamin'ny fotoana tsy napoziko ary tena sorako an'izay kozinako izay izy no mivavaka ao anasy nandaliko ana mandrakariva dia nitondrana teo anatrehan'i Jesosy. Fa na dia nisy ary zany tandremo fa Satana tsy faly ny amin'ny fanoloran-tenantsika. Teny aminareo za fa atao anatin'izay rehetrarehetra izay nanomboka amin'izay fanaraitsana sy ny fanendrehana rehetrarehetra. Fa militsika tena maka décision définitive fa efa tsy ho ela dia heveriny Jesosy. Raha mbola misy toetra, raha mbola misy toetra ny anatinao tena tsapanao sy renao hoe zavanao tsy mbola manana fiosana évangélika ihany indraindray sa ohatra mbola tiresaka kritika évangélika ihany indraindray le kritika tsara raha manome solution. Fa raha mikritika bêtement ka tsy manome solution dia taka manaratsy fotsiny tsisy vokany. Ilaina ny kritika ampandrosoana fa mila mameno solution ho an'ilay olona kritikianao. Tsika fiangonana natsoiny Jesosy hijoro hanambaran'izay fahazavana izay. Natsoiny tsika tena say hijoro aneo ny fahatsarana amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Tandremo fa raha ianao mbola manana toe-posy toe-tsaina miteny fa zanak'i Jesosy nefa mbola manana ratsy olona, mbola mifosa olona évangélika dia mandany tena aloha tena za ve zany efa nandolo tena tsara ve za.
misy irairantsika foana ary mino fa be dia be miran'ilay izy hoe efa tsy ho ela ntsony mipapakatra e. Tandremiko dia tsy le ao anatin'le virginy 10 fa ny toerana misy anao le virgimy adala. Variana fotsiny mivavaka ihany, makaty ihany, mamonjy fotoana gauche droite, fiderana gauche droite, fanendriana cancer angélika gauche droite, zay mipota tsy miraty mihitsy fa hita foana kanefa toetra zéro évangélique. Oh zareo izay vonona amin'ny mandeha, izay vonona amin'ny mandeha, tandreo fa loza be, tandreo madamba, tandreo ramose, la zao ny havana, la zao ny namana, fa tsy ho ela mipapakatra hoe ka izay vonona ihany no mandeha. Izay tsy vonona zany dia mampitenena izy hoe loza be ny ao aorianan'izay. Inona no zasan'Andriamanitra amintsika? Izay ny titran'ilay izy. Inona no andrasan'Andriamanitra amiko ao anaty fiangonana? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 verset 20. Fiteniko anatin'ny fotoana fohy, tsy lava be fa fohy dia fohy, raha ela indrindra eo amin'ny 1h30 fotsiny. Tain'i Jesosy tanantsika. 1 Thessaloniciens 5 18 à 20. Nitakian'Andriamanitra amintsika tapitra androany ty volana novambra sahady misy mieritreritra vacances à décembre sahady zao. Surtout zareo mbola any am-pianarana manisa jour sisa. Reste 2 semaines, n'est-ce pas chérie? Lui, il compte le jour, il reste 2 semaines à chaque fois. Et ça. Heureusement qu'il travaille bien à l'école. Merci Jésus. Même il donne beaucoup de temps aux patries, mais quand même il travaille bien à l'école. Ça c'est la grâce. Alléluia. Tu rentres chez moi, tu vois le chez moi, il est tout le temps déjà sur l'écouteur. Des fois tu as la barre, tu dis arrête, je suis fatigué là. On n'a pas le choix. C'est Dieu qui l'a donné le temps. Il faut qu'il l'utilise. Angatan'Andriamanitra amintsika tapitra ao atin'ny volana novambra, tsy ho ela dia farana volana ho farana koa ny taona. Zao takian'Andriamanitra amintsika ry havana, misara amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Be dia be mety zavatra ny se-passé tamintsika tsirairay avy tao anatin'ny taona 2024 ty. Mety tao ny fifaliana, mety tao ny fiadanana, tao koa ny kolera, mety tao koa nefa ny amertume. Fa izao ny tsarovy ny laina daholo reny, ny laina daholo reny mba anitsiana, anamboarana, ananonao ihany koa fotoana bebe iombonanao amin'Andriamanitra. Raha misy olona nandalo problème, tena c'est sûr fa nandalo fotoana tato fiombolam-bavaka koa izy, fitokanana fiombolam-bavaka tamin'i Jesosy. Ka mangavy aoka ty ray volana sisa ity mba tena atokano fotoana isaoranao n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Aoka ty fotoana sisa rehetra ity tena hoe isaoranao n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra vita, zavatra ny se-passé rehetrarehetra pendant 7 années 2024
donne plus de temps à remercier le Seigneur. Tu as le bonne note, remercier le Seigneur. Tu as les mauvaises notes, remercier le Seigneur. Tu étais en colère, dis merci à Jésus. Il en a été étonnant, Ramisoul, na ratsy, na jugé, na rejeté ny olona mihitsy tany am-pianarana, misara an' Jesosy. Satria reny rehetrarehetra reny manosika atsika hivavaka, atateraka ilay teny Jesosy hoe mivava ho an'izay manendrika anao. Raha tsisy an'ireny olona ny rejeté anao reny, tsy tapanao hoe tokony hivavaka ao anazy akay. Satria za tsy mivavaka ao anazy mahatonga anazy ohatrany eo. Za tsy mivavaka ao anazy no mahatonga ny toetrany tsy miova mihitsy kay. Fa ohatr'izao foana izy, ianao fa miserita be, moi je suis ça. Mais lui, je sais pas quoi. Ianao mila mivavaka ao anazy mba hahatonga anazy koa ho ça. Satria raha hiakatra ianao, satria efa vonona be ianao dia izy ahoana. Rehefa tonga ianao eo anaty an'ilay mpanjaka anao dia anontany izy hoe ianao efa niteny, efa nizara tamin'ilay olona nanendrika anao. Ianao efa nivavaka ao anazy tamin'ilay olona mpanaratsy anao. Dia ino anao valy? Iteny ianao hoe hitera masosotra beko. Koa Jesosy hoe ay, kenao koa raha tena masosotra be zany. Fa zao raha mandinika tsara tsika ny zavatra ianantsika amin'izao rehetrarehetra, efa programan'Andriamanitra daholo zany. Misy tsara programan'Andriamanitra zany, misy ratsy programan'Andriamanitra zany. Aza mieritreritra fa tokony tsara foana ny ratsy indrindrindritra ny tena programan'Andriamanitra, mba tena afantarantsika hoe aiza moa izany herin'Andriamanitra amin'ny fiainana izany. Satria tsy tsapanao mihitsy izany hoe herin'Andriamanitra zany raha tsy mandalo zavatra sarotra ianao voalohany indrindra. Raha misy olona marary zay mahatonga antsika hoe raha misy zavatra amin'izao dia mba témoigner ilay izy. Jereo tsara zao raha nandikika tamin'ny maraina ny Saramatoa tareny ny tembavaka kay nonosy tamin'i Jesosy. Azonareo matetika mifatoka amin'ny zavatra anankiray hita, fa tsy mifatoka amin'ny zavatra tsy hita. Nefa reny ny tena mila tembavaka. Le olona tsy fantatrao, mety namana havana, ino ny tiany Jesosy misy anao eto ambonin'ny tany ny anovana ny olona anankiray ny fotsiny. Andriamanitra tsy nangataka olona be dia be, Andriamanitra nangataka olona mpanota iray bebaka hiverinao anazy. Ka manana mission tsika rehetrarehetra ireo anambaran'izay, amerina fanaray ho any amin'i Jesosy. Aza maika hoe ay tsy maintsy olona folo, olona non, olona ray. Izy ilay olona ray io mety namana be anao io, mety ta meilleur copain. Io moa fitenanareo zay pote, ton pote. Ton pote, un frère, ça le mety frère, non mais faisons frère moa. Tsy français fa tsy français, tsy frère indray zao. Oh frère, hein, frérot, voilà. Frérot. Eny mission anao reny frère, sœur, hitondra anazy ho amin'ny Jesosy. Za zao mangataka amin'ny tompo foana hoe inona indray no zaraina amin'ireto olona reto androany, na amin'ny toetrako, na amin'ny fisainako. Tenako anareo tsara fa mety zangava nahazo ny aretin'ilay ankizy. Ny autiste rehefa mahazo aretina dia tena misy crise be, ary tsy azo iainana ny crise-ny. Mety mijoratro aminao izy, fa nataony sainy ao be dia be no mifamafa be. Dia ny ankizy autiste tsy fantatra mihitsy na mahazo anazy, fa rehefa marary izy dia mivoaka ho azy ny crise-ny. Tamin'ny mercredi nisy ankizy vavy zay dia tena asa izay mahazo anazy zany, fa tsy voatanana zareo intsony. Dia tonga azy vao maraina be
fanao zareo rehefa tonga dia miarabana eo ambany dia hitako izy tsy normal dia vitako latsy tsy normal dia fa mivavaka dia rehefa tonga teo aminako rehefa tonga teo amiko izy dia ozy izy ça va Mathias dia oui ouais ça va non ça va pas c'est pourquoi ouais ça va pas je vais rentrer chez moi je dis ah bon mais pourquoi ça va pas j'aime pas ici so dia teniteny ilana hoe marary io tsy mety menakana izy tsy mety mivoaka tsy mety kasihana rano fa tonga dia akifokifo ny tao zavatra rehetrarehetra dia rehefa niraisiko izy tiana tsy haiko fa lasa ho azy dia mivavaka azy tamin'ny teny gasy dia niteneniko izy hoe Jesosy kasio izy dia zory izay mahazona sy rehetrarehetra fa tena tao anatin'ny zorony dia nanatona izy dia ozy izy hoe inona ozy izy nitenenao tamin'ny maraina ozy taminy hoe non je t'ai rien dit mais si tu as parlé à ta langue dia ah bon mais comment tu sais que j'ai parlé à ma langue parce que j'ai entendu que tu as parlé à ta langue tu parlais vietnamien vietnamien ampiasana zany ny sinoa vietnamien tsy haiko tsony dia non je t'ai rien dit si je t'ai entendu Mathias j'ai parlé à tout le monde dia gaga be nareo hoe mais qu'est-ce qui s'est passé marina Mathias ozy izy fa depuis que anao niresaka tamin'izany dia afaka izy lasa nanao dosy izy tady sakafo izy dia lasa piso be izy après tiako tenenao antsika mety zavatra kely oatra zany le izy mety tsy fantatra ao akory fa misy olona vafaka anatin'izany tsy voaterana zavatra be dia be fiatriketsehana be dia be tsika fa zavatra teny tsotra fa mitondra fiainana ho an'ny hafa azotsika ve dia zao ao amin'ny Intime 4:4-5 ao Intime chapitre 4 verset 4 5 fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina misaorana ninona zavatra mety miseha eo amin'ny fiainanao dia raisa misaorana daholo ny zavatra rehetrarehetra aza mba raisina mihatra fa maninona koa tony no miseho ary miseho mba ahafahanao misaotra an'ilay izy aloha voalohany indrindra satria avy amin'irena foana ny tain'Andriamanitra anao amin'izay satria ozy maninona satria verset 5 satria ozy izy amasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka zany azotsika zay mahatonga antsika tsy maintsy misaotra dia tsy maintsy mivavaka ao anatin'ny situation mety miseho rehetrarehetra zavatra ray farany dia zao ny fiainantsika dia tokony fiainana feno fisaorana feno fiderana mba tena fahatsika manana an'izay toe-po sy toe-tsaina feno fiombonana ho an'Andriamanitra zay ny fototsika rehefa feno fisaorana feno vavaka dia zao hoe Andriamanitra rehefa na tsy hanao nininona azy ianao fa ny fijoroanao fotsiny dia manova zavatra zany Jesosy rehefa tonga tao amin'ny Lazarosy tao amin'ny fasan'ny Lazarosy tsy nanao fiatriketsehana be zany fa zavatra tokana ny teneniny fantatro izy isy fa ianao dia mianao mandrakariva fa noho ny amin'ireo tsy mino rehetrarehetra ireo mahatonga ana mivavaka azotsika dikan'izany rehefa feno fiombonana tsika amin'Andriamanitra dia ianao mijoro fotsiny dia misy zavatra miovy mampahery atsika ako ary mampirisika atsika mba hamaky an'ity psaoma kely ty sady fohy dia fohy raha samy anaty baiboly psaoma 117 verset 1-2 raha manana 3 ianao dia toizo fa izy 2 aloha izy ao zay angamba ny verset fohy indrindra raha anaty baiboly ho an'izay mety tsy malala an'izay bay inona ny verset fohy indrindra ao amin'ny baiboly
dia psaume 117. Mampapiatrasiko lalahady mila patrevona kely zay. Psaume 117, 1-2. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Zay nitakin'Andriamanitra amintsika. Amin'izao fotoana efa hifaran'izao ny taona. Tapitrandrano ny volana novambra manana manomboka androany amin'izay. Araka ny fitaretana tao amin'ny mpanompongaitra teo hoe ndao hideran'Andriamanitra foana. Amin'ny situation rehetrarehetra mihitsy dia hiderao Andriamanitra car sa bonté. Car sa bonté est grande. Tsy takatry ny sainao. Ianao mety mideradera kely zany hoe tsy haiko nareo rehefa mameno écouteur reny dia rehetra mihirahira dia misy olona mivandravandra mijeranao ity hoe adala sa miteny reny. Indrindra moa rehefa tsy hita ilay écouteur ho an'ilay vehivavy reny dia tsy haintsony hoe miresaka ve sa mihira sa manila fa ohatry midaladala eny. Tanareo eny mety reny na tanazany matetika tsy hay ilay olona sambojoreo a. Dia tsy hay fa olona e. Tanareo na ny olona aza tsy mahalala an' Jesosy. Revitra fa rehefa entin'ny hira dia tsy mijery hoe misy mijery ave sa maninona ave raikitra ho azy ny dainsa eo ampotoerana. Azonareo fa isika zany ahoana ataoko zanak'Andriamanitra aitsika vao midery an' Jesosy aty ve any amin'izay misy ianao rehetrarehetra any, any an-trano, any am-piasana, any am-pianarana, même amin'ny toilette azy dia rao Jesosy. Teneniko anareo tsara ny olona rehefa tsy mikaka atao lavage Dieu. Ary io atao lavage io mampijaly io. Mila hisorana an'Andriamanitra no mbola afaka mikaka amin'ny toilette eo, afaka mipipi amin'ny toilette eo. Misy olona mipipi raha vao tamin'ny maraina izy timon'izao trano zao marary zany. Mahita an'izany aho amin'ny toerana isako eo tsy mivoaka pendant un mois. Ateneniko anareo tsara hoe misaora reto an'Andriamanitra. Raha mbola afaka mihinan-kanina ianao misaora an' Jesosy. Azotsika mbola mandeha za zao saorako ny tompo tsy naninona mihitsy eto fa normal tamin'ny marina kenjina botra reny misahira ianao androany izy zova ny anaran'i Jesosy mety hoe tsy haiko renareo feoko tsy tsara be za zao afaka mihira tsara raha ohatra ka mihira ilay raha mbola mandram-piry nareo. Alleluia. Fa tena saorako ny tompo ny zavatra rehetra fa tena tsy takatry ny saina reto ny fiovana. Raha ny tahako tamin'ny marana samy joro tena zara mbola hita na mbola tenkonareo tsara fa eny e salama be amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tena vatanao tanao tsara mangozorozo fa dia raina ny tompo tena hoe mbola afaka tonga somatsara ty zay a. Tena hoe tsy takatry ny saintsika zany. Zay mahatonga antsika mila mifotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Farany amaranako anazy en Philippiens 4:6. En Philippiens 4:6 dia faranako ilay andrarako. Philippiens 4:6 zao ny tenin'ny tompo hoe aza manahy na inona na inona fa aoka ozy izy ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Amen. Aoka ny fangatahanao dia atao isan'andro isan'andro. Mianao fa tsika mivavaka daholo isan'andro isan'andro misy tsy mivavaka ve? Misy kristianina evangelika tsy mivavaka ve? Lasa tsara be ilay evangelika na tsy evangelika reny misy mivavaka. Satana koa ny mivavaka fa ny façon anazy. Ny olona mbola tia mifosa zany, ny olona mpanaratsy zany mivavaka zany fa mivavaka amin'ilay lavarambo atsy zany. Kaoko tsika tsotr'izay manomboka androany. Ndao tena andana fahadiovampo 5 Matthieu 5
hita manomboka androany a tapitra androany 30 novembre 2024 farano androany daholo raha sitrapon'Andriamanitra raha mety ianao alofa Andriamanitra tsy manery oka tafafao daholo zay ratsy rehetrarehetra zao no teny Jesosy rehefa tonga teo amin'ilay vehivavy dia zao no teneniny anaka ozy izy zaho koa tsy manameloka anao mitsangana amin'izao sisa izao a mandehana fa aza manota intsony andao rehetra faranana androany ninona mety tany ambady talohan'ity androany ity dia faran'androany daholo andao tsika andray volana novembre volana décembre ary andray ny taona 2025 tena hoe olona efa lasa n'izao taloha tena hoe olom-baovao tokoa tsika manomboka izao amin'izay alleloia dia tena tsika ilay tenin Jesosy hoe ndre nahita olona araka ny foko iny zazalahy kely iny zazavavy kely iny tena olona araka ny foko iny dia ny olona vao mahita anao amin'izay te hidiran'Andriamanitra ho azoko satria manino te hitalian'Andriamanitra ivavahanao koa izy amen vavaka tsika raha iaho amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny teninao a mankasitraka anao indrindra anao rehefa voninahitra mandrakitra mandrakizay a ny amin'izay rehetra nasarana teto dia aoka mifonay olonaka mandray izay fantatro fa mandray izay tena tsara indrindra avy aminao ary ny teninao lalipaka ty anatinay a anafaka anay izay rehetra fatopatotra ihany koa ka tsy mbola tsy afahanay a tena manana fiambonana tanteraka aminao a amin'ny anaran'i Jesosy a amen atsika hitehaka ho an-ten'Andriamanitra afaka mitehaka ve tsika iza voata isika sotran'Andriamanitra alohan'ny hidirantsika amin'ny sainte dia araitsaka antsika hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity hery ity sady hisotran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ambany elatra Anelatra
manentana ny fonareo rehetrarehetra mba tsika tena isaitsaina an'izany famonjena nataon'i Jesosy araka ny teny rehetrarehetra hoe rehefa mino tsika dia mitondra tsika anatin'ny adoration ny finoana an'izay famonjena nataon'i Jesosy zay. Dia rehefa anatin'izay adoration zay tsika dia araka ny teny toriteny teko hoe mitarika antsika ho vavy olombelona, mitarika antsika koa hitory an'izay filazantsara zay. Aroako tsika mba tena ho filazantsara velona, izy tsy zavatra toritoriana hoe Jesosy mamela, fa ianao mihitsy, ny toetranao mihitsy ny mila hita hoe ianao ohatry ny ahoana ny fijerin'ny olona anao any amin'ny toerana misy ianao, any amin'ny toerana tsy misy kristianina, any amin'ny penarana, any am-piasana, ao amin'ny tokantranonao, ohatry ny ahoana ianao maneho an' Jesosy ve ianao amin'ny alalan'ny toetra. Teneno ny ao akaikinao, maneho an' Jesosy ve ianao sa maneho an'ny tenanao? Dia teneno ihany eo akaikinao hoe manomboka androany hoe andao tsika aneho an'i Jesosy, aneho an'i Jesosy amin'ny alalan'ny toetra an'i Jesosy. Fahalemem-panahy nefa izay zavatra izay raisina ny finoana, izy tsy zavatra forsena zay ny tenen'ny fitarihana teo hoe tsy zavatra hoe terena ozy izy, tsy hoe misy hoe terena ny paoma mba hamozy izy, fa miteraka ho azy le paoma, miteraka ho azy le voasary. Zay le tenen'i Jesosy hoe ahoana ny afantarana ny azo ozy izy rehefa misy voatsara. Teneno eo akaikiny hoe mamovo tsara ve ianao? Mamovo tsara tsy famotiana ny ety ivelany fombafomba hoe miakanjo fotsy be tsy ratsy zany fa zavatra avy ao anaty, zavatra avy ao anaty apotra le izy, fa tsy zavatra ety ivelany aseho mba ho hitan'ny olona, mba ho terahan'ny olona, fa zavatra avy any anaty le izy. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be tamin'ny teny rehetrarehetra teo
dia misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra tondra teny teo. Androantsika hiditra amin'ilay hoe sainte seine. Raha tadidinareo angamba nanao rappel kely tsika, nisy mantsy teo ilay hoe ny atao hoe sainte seine. Sainte seine io mot io efa motaty ariana ny atao hoe sainte seine. Ny seine avy amin'ny teny latina hoe sena. Dikany hoe sena dia hoe souper. Souper sakafo hariva. Sakafo masina zany no hoe sainte seine. Tadidinareo angambany izay. Misy koa ny fomba fiteny sainte seine hoe repas du Seigneur na amin'ny antony hoe fraction du pain. Ny teny mahafinaritra anahy dia amin'ny 1 Corinthiens 10:16-17 izay ny tenenin'ny Paul. Raha afaka afisihana kely azafady. Mahafantatra teny gasy daholo ve tsika androany aloha? Sa misy tsy mahay? Misy Christelle? Désolé mba anao teny gasy kely androany fa efa ela be. Ataontsika amin'ny vakitsika amin'ny teny frantsay ilay izy tsy manenina. Amin'ilay 1 Corinthiens 10:16-17 hoe la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il la communion du corps de Christ? La communion. Tenez eo akaikinao hoe communion. Communion ilay izy. Communion. Tadidio tsara anatin'izay communion izay communion amin'i Jesosy izay dia raha tadidinareo firaisana amin'i Jesosy dia firaisana amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra, Jesosy ilay teny tonga mofo. Izy ilay teny velona. Tsisy ambonin'ny tenintsika ary tsisy tompon'ny teny. Teneny eo akaikinao. Tsisy ambonin'ny teny ary tsisy tompon'ny teny fa manaiky daholo tsika ambany fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy milaza fa manana ny tenin'Andriamanitra dia mpandainga izany. Fa tsika miombona amin'ny teny dia mampiatra ny teny. Tsisy tompon'ny tenintsika. Zay mahatonga antsika izay ilay adoration tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe manaiky taritin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Tadidio fa rehefa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy misy fanenjehana. Tsisy tenin'Andriamanitra zany hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, miaina amin'ny fahamarinana, mitory fahamarinana ianao ka tsisy mpanenjika. Rehefa miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika tompoko dia tsy maintsy enjehana. Tena marina zany. Na saminy atao am-piangonana aza dia misy mifanenjehana rehefa miorina amin'ny teny ianao. Zany mahatonga an'ilay misy réforme foana. Raha jerevantsika ny histoire après ny première église nisy réforme foana niseho. Nisy réforme foana niseho satria misy révélation dia misy tsy te anaraka an'ilay vaginy fifoazana fa te hijanona. Fa misy mouvement fifoazam-panahy. Teneny eo akaikinao, misy mouvement ilay izy. Tsy zavatra mipetraka mistagna ny fanarahana amin'i Jesosy fa zavatra mandroso foana io. Zavatra tenenin'Andriamanitra androany rapitso. Zavatra hafa indray ny teneniny. Fa raha vao tsy manaraka an'izay tsika dia lasa taraka eo. Ny tenenin'ny pasteur tamin'ny heriny hoe nisy fotoana Moïse ny tenena hoe tapaoty mataovy amin'ny tehana dia mamoaka rano. Nisy fotoana Andriamanitra ny teny tamin'ny Moïse amin'izay hoe mitenena amin'ilay vato. Fa tsy niteny Moïse satria zatra rotinina. Ohatr'izay. Misy fotoana Jesosy miteny amin'ny mpianany Jerosalema aloha ao amin'ny taranak'Israely aloha. Fa rehefa tonga amin'izay ny révélation hoe andana amin'izay na i Petera azafanina nakany amin'ny Cornelio hoe oay makany amin'ny jentilisa fa ahoana. Satria mila manaraka an'izay mouvement izay tsika. Raha tsy izany taraka eo. Teneny eo akaikinao mila manaraka mouvement tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Mahay mihaino tsara feo fanahy amin'ny alalan'ny communion. Raha tsy izany taraiky tsika.
lasa dénomination. Zay mahatonga amin'ny fiangonana lasa dénomination. Zao ny bazinay. Fanfiarana amin'ny Jesosy tompoko tsy dénomination teneny eo akaikinao. Tsy dénomination na fiangonana le izy. Fa fanarahana mahay mihaino dia mahay mampiatra. Amen. Misy fotoana Jesosy niteny hoe aza mitondra nareo sakafo, aza mitondra akanjo. Fa misy fotoana amin'izay Jesosy niteny hoe tondra amin'izay zao mila manaraka antsika. Fa raha vao taraiky eo tsika dia taraiky. Amin'izao dia mbola misy mitory tastamenta taloha dito folon'ny Moïse. Tsy ratsy zany ravako. Fa mila hoe mamantatra ianao hoe avan'andro inona tsika izao. Van'andro inona tsika izao. Van'andro inona tsika izao. Teneno akaikinao van'andro inona tsika izao. Inona zao saison iainantsika izao. Andriamanitra te hampiasa anareo rehetra rehetra. Andriamanitra tsy te hifidy olona manokana. Fa izay nandray ny fanahy masina dia mitovintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy marary aminareo any zao dia zao. Baiko izay aretina izay ihany. Ataovy ny ese. Raiso ny hery sy fahefanameny Jesosy anareo. Teneno baiko. Fefa nomena anareo ny hery sy fahefany. Tsy za rery nomena an'izay. Tsy pasteur rery nomena an'izay. Tsy ny apôstôly rery. Fa izay zanak'Andriamanitra izay mino ny anarany dia anitsaka fahefany maizina. Satana zany fahavalo efa resy. Fahafatesana efa resy. Mila ressuscité-tsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Mila velona ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy eo amin'ny lakroa antsony. Fefa izy efa nikavanany ray izy. Ary efa namehany fanahy masina izy. Ny devolony nalatsaka teto tany fa namehany fanahy masina koa Jesosy Kristy ravaka. Nalatsaka ny fanahy masina. Ampandresy ianao. Ampandresy ianao. Raiso izay identité anao izay. Zao raiso Timofy ty. Timofy ty nandraisan'i Jesosy anazy dia tamin'ny vanandro Paska. Talohan'ny Paska marina Jesosy ohatra hoe nampitombo sakafo mofo dimy, asan-drano roa, be da be koa. Fa tsy mbola niteny izy hoe tio izy ny vatako. Fa rehefa tonga akaiky ny Paska amin'izay rehefa nampivoron'ny mpianana izy dia teo izy niteny hoe tio izy ilay mofo. Tadidio tsara nampianariko anareo hoe zay teto. Nampianariny fanahy masina antsika teto zay hoe le mofo ny Paska mofo tsisy masirasira, un pain sans levain. Ny dikany hoe mofo tsy masirasira. Jesosy le mofo dia nijerevantsika teo hoe inona ke le masirasira. Tadidinareo hoe inona le masirasira? Tsy tadidinareo ve zany raha? Inona le manirasira? Fampianaran-diso. Tsy ameko anareo intsony le verset fa mba jereva. Satria izay nitenen'i Jesosy tandremo izy manirasira ny fariseo. Dia ao anatin'ny Galatiana koa Paul miteny hoe masirasira kely izy un peu de levain fait monter la pâte. Vao misy masirasira kely ny tenin'Andriamanitra misy fampianaran'olombelona dia efa tsy izy izay. Andaontsika tsy hanampy teniny mihoatra ny teny. Izay ny tenako eo ambany fahefan'ny teny daholotsika. Andaontsika tsy hisy tenin'olombelona intsony, tsy hisy fampianaran'olombelona intsony, fa andao tena hiverina ao amin'ilay tena tenin'i Jesosy, le fampianarana avy amin'i Jesosy, le mofo tsisy masirasira. Aza ampiana intsony, aza nalana intsony. Raiso ilay mofo. Dia tapaho. Dia teneny Jesosy hoe Jesosy ianao le matoa hoe le teninao ny velona. Raha mihinana an'ity dia mariky ny communion hoe anaraka hiadorean'ny teninao. Zay le adoration teo hoe anaika anaraka ny teninao raha hihinana an'ity. Raiso mofo teo
Sotranao Jesosy ianao le teny velona marina ny teninao dia ekenay rehefa miteny ianao hoe mamela dia amelaka amela zay efa hiteny ianao hoe mitiava dia mitiava zay le soumission zay le adoration amin'Andriamanitra ny adoration amin'Andriamanitra raha avako tsy hoe ianao mandohalika eto tsy zavatra hitan'olona fa zavatra any anaty any le izy hoe io fa mamela heloka ianao io fa tsy mitazona rancune ianao Andriamanitra rery mahita ny eo am-ponao sy ny atao-poko izy amintsika eto mbola manana rancune amin'ny olona izy amintsika eto mbola mitazona lahelo amin'ny olona izy amintsika eto mbola voaratra n'olona ka mbola tahiry an'izany teneny eo akaikinao hoe avitsoro le izy zay ny adoration mamotsitra le satria mibanjina an' Jesosy tsika ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo mibanjina an' Jesosy tsika dia rehefa mibanjina an' Jesosy tsika ny atsara an' Jesosy nataony ianao sy ny fitiavanao dia lasa manana force ianao mamela ho azy tsy rarahinao zay fanenjena ary zay ny tenen'ny pasteur Rijateko hoe misy fanenjehana misy critique évangélique tsy rarahintsika intsony zany satria mibanjina an' Jesosy ianao dia tsy nirarahany zany ianao amen ankehitriny ny raisony raha ty raha ty le nanadio antsika ty raha ty le raha nalatsaka tsy akanterena na teo amin'ny tendrombohitry ny Getsemane ary Jesosy mbola niteny hoe alaviro amiko ty kapoka ty rehefa mafy amiko zany fa kosa izy ny sitraponao teo Jesosy dia nampanaiky ny tenany rehetrarehetra amonjy asy amonjy ianao mafy ane zany reto impiry moa tsika amin'ny androm-piainantsika rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika nefa Andriamanitra mba mitaky anazy dia mandatsika impiry Jesosy zao miteny ianao hoe mamela ary eny elokany aza mitana rancune an'io dia nefa tsika mbola indraindray manamafo ihany ka izy kosa ny nanao ohatr' izao anahy fa mba jery avokoa ny elokao ianao koa nefa mba nanao ratsy tamin'ny olona ianao koa nefa mba nangalatra tsika rehetrarehetra efa samy nanao tsy nety daholo tsisy mendrika daholo tsika nefa navela maimaimpona dia sarotra be aminao ve sarotra be aminao ve sarotra be aminao ve ny mba mela satria zay ny takian'Andriamanitra aminao zay fotsiny raha tena vonina ny amela ianao manomboka izao dia raiso ty kapoka ty estroy sotra Jesosy manomboka izao Jesosy isan'andro isan'andro dia izy zavatra tsy maintsy avelany foana satria peterana ny tany hoe impiry isan'andro any afaka mamela any rahalahiko raha manota amiko izy dia Jesosy ny teny hoe impito fa fito zany hoe à l'infini zany mila mamela foana ianao isan'andro misy zavatra ho avela foana isan'andro vao mivoaka eto tsika na antiratsika eto ary dia misy fanafitohinana foana fandaotsika amela atsotro zao teneny eo akaikinao hoe vonina amin'izay ianao amela amen hojerevantsika ty Exode farany Exode 23 Jesosy jery amin'ny testamenta taloha kelitsika 23 14 15 raha afaka mba fisena kely azafady manamafy an'le hoe mofo tsy masy tany Jesosy tany Andriamanitra dia fa nieritreritra ny famonjenanao jerevantsika fety mipaka io tamin'io ny institution ny paka voalohany teo amin'ny tendrombohitry ny Sinay rehefa namela lany any Moïse Andriamanitra 3 fois par année aux ici tu célébreras tes fêtes en mon honneur manaraka tu observeras aussi la fête des pains sans levain Yuli endriky Jesosy io pain sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis tu mangeras des pains sans levain mila mihinana ianao tenin'Andriamanitra tsisy fampianaran'olombelona tsony fa tena tenin'Andriamanitra velona teneny eo akaikinao
minana amin'izay zany tena Andriamanitra velona zany. Mianara amin'izay méditer, mianara tena hoe Andriamanitra teny ianao hoe inona mba zavatra azonao avy amin'Andriamanitra manokana. Dia toizantsika ihany izy satria hitra amin'ilay resaka fanatitra antsika. Car ce mois non, eo amin'ny 15 any azafady tompoko. Dia voilà, on ne se présentera point à vide devant ma face. Tamin'ny Pâques io ataoko amin'ny teny gasy ilay izy. Tandremo ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitohana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira. Araka nandidiko anao amin'ny fotoan'andro amin'ny volana Abiba. Fa tamin'izany no nivoanao tany Egypta ary aoka tsy hisy ty le mo foana avoakantsika. Tsy hisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Dia antaniko anao, izaka le fanatitra tenenin'i Moïse eto. Raha jerevantsika amin'izao vaninandrontsika izao, iza le fanatitra? Iza le fanatitra? Rehefa miseho amin'Andriamanitra antsika, inona le izy fanatitra? Vola ve? Fanatitra inona io? Iza no natao fanatitra? Jesosy Kristy. Aza miseho amin'Andriamanitra tsisy an'i Jesosy Kristy ianao, satria ny famasinanao tsy masina eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny teneniko hoe misy ny Ancien Testament, Nouveau Testament, mila jerevanao inona ny fahamarinana ny teny. Mety tsy d'accord ianao amin'izany, tsy maninona, fa fahamarinana. Aza miseho amin'Andriamanitra tsisy fanatitra, tsisy an'i Jesosy Kristy. Amen. Aza miseho eo amin'ny Jesosy, amin'Andriamanitra tsisy fanatitra. Tamin'izany ny fanatitra inona? Raha jerevantsika ny Exode 12, tsy hanao lesona fa vakio, tamin'izany mila ondry. Tamin'ny ondrika ny andro Pâques, ondry. Ondry. Zanak'ondry. Zay le zanak'ondry, zay le mahatonga an'i Jesosy zanak'ondry. Aza miseho anatrehan'Andriamanitra. Zao teneniko anareo. Tena marina ty, Andriamanitra tsy mitady ny volanao zany. Nareo tonga aty zao dia efa sakrifisy zao. Tsika nefa ka nijanona tany an-tranontsika tany daholo. Za tsy miteny mihitsy hoe aza manome. Fa zay omponareo mahafaly an'Andriamanitra na tsy misy aza tsy olana fa efa sakrifisy natongavanao aty. Aza malaky alemem-panahy hoe tsy maintsy mitondra zavatra. Ny fonao ny tadiavin'i Jesosy Kristy. Zay le hoe atolory hozy izy Paul zay. Ny tenanareo fanatitra velona, masina. Ka inona tsony nomenao anazy rehefa anazy ianao. Ny fanananao ny anazy, ty telefona ty anazy. Ny ministera, oka zavatsara. Mila. Tsika manana loyer ato rehetrarehetra, manana charge tsika. Ilainy zany. Fa tsy zay ny important. Hain'i Jesosy foana io satria ty ministera ty hain'i Jesosy, atiny foana io. Fa ny fonao miombona amin'i Jesosy. Zay ny tenako hoe vaninandro ina zao. Aty amin'ny époque de grâce tsika zao. Maimaim-poana ny nazahoanao famonjena. Maimaim-poana. Aza miseho amin'Andriamanitra raha tsisy an'i Jesosy Kristy. Tsy manana tenin'Andriamanitra. Zay. Amen. Alléluia. Zao iny misy tatitra. Zay vonona afaka mamekely. Raha tsy misy tsy manana fa ny fonao miala eto mahay mamela eloka. Fonao eto madio. Zay ny tadiavin'Andriamanitra. Zay le teneniko anareo mila manaraka mouvement tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria zay ny tenen'ny pasteur teo hoe ampiakarina. Fa zany tenareo raha mbola misy fiketrohana ny eglizy mbola tsy vonona niakatra zany. Misy zavatra mbola pasohana be da be, misy doctrine masirasira be da be, mila miala alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Amen. Sotra toko. Ataontsika hitehaka dia sotra an'i Jesosy. Sotra Jesosy. Yeshua.
annonce fotoana ny annonce tsika aveo pasteur Joe annonce-ntsika fotra vetivety miinforme antsika zao momba an'le réveillon ho an'izay mbola tsy ilaina zany tsika mandefa nisa hoe firy ny tena totalité atsika ho avy any amin'le izy dia izabo nefa vonona ny andeha dia na mbola hoe mieritseritsy ny andeha zany dia atao fotony aloha au moins afantarana hoe firy ny nombre atsika exact anatin'le tsy le toerana zany a mila fantatra hoe firy ny isatsika andeha amin'io fotoana io dia manantena fa tsika rehetrarehetra miaraka daholo miaraka hifaly a amarana ny taona miaraka amin'ny Jesosy ary andreny taona vaovao ihany koa miaraka amin'ny Jesosy zany a dia mahafinaritra be fa dia tongava soa daholo amin'ny fotoana io dia farana antsika ny fotoana ary ataovy zao a tsika fianakaviana midera fianakaviana miray tsika dia atao tsamitra izy ohatrany tsara miray ka mitsangana arany miara hitsanga antsika hideran'Andriamanitra amidia zay tsy mandio eo dia tapahana le hira sa oa tonga dia mody tsika comment ne pas te louer eo arany Je regarde autour de moi, des jerevony autour de toi, je vois sa gloire. Fa tsy hoe je vois autour de toi, dia any ianao tsy miteny tsy mivola. Jerevy manodidina dia toa vita misy hoe misy voninahitran'Andriamanitra manodidina anao. Lasa ok arany. Veranao amin'ilay quand je regarde autour de toi. Seigneur Jésus.
raha eo mankasitraka anao zany amin'ny fotoana zao vita rehetra teto a saotra fa tety anao a saotra ny amin'ny fanatrihanao fiainana